Eraka ivavaka isika tompoko. Sotranao zay ry Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Nanomezanao indray ity maraina vaovao ity. Azoana mandre ny teninao. Mangataka ny fanenao masina. Hanokatra ny fonay. Hanazava ny sainay. Aizanay mandray ny teninao. Jesosy eo. Maro ny zavatra mampalahelo izay te hitambesatra amin'ny fiainanay. Kanefa ianao no efa nanaly izany. Ary efa nitondra izany teo amin'ny hazo fijaliana. Isaorana indrindra Jesosy. Satria na ny fahafatesana, na ny zavatra izay mampahory anay, dia nentinao teo izany. Indrindra ny fahotanay izay nampisaraka anay taminao. Sotranao zay no izany fitiavan-dehibe zany. Amin'ity anio ity, dia tianao ampahirezina zay. Tianao raha mahazo toky avy amin'izany teninao zany. Dia mitenena aminay araka ny fombanao. Fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao zoma fahavalo Mey taona 2022 izao. Dia ny Jaona 4:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Jaona 4:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranon'ny raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay toerako no itoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray ny alehanao. Ka hataonay ahoana no hafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tamin'ny talata lasa teo sika dia nampifalian'ny Tompo ary nampitoeriny amin'izany fifaliana izany ka nilazany hoe mifalia mandrakariva amin'ny Tompo hoy izao indray mifalia. Nisy nasaina no tadiavintsika raik'izy ilay toko sy andininy. Dia indro lazaina amintsika ho an'izay efa nahita dia fantatro fa misy efa nahita. Dia ny Filipianina 4:4 andininy 4. Filipianina 4:4 andininy 4 no misy an'ilay tenin'Andriamanitra no lazaina teo. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika anio kosa dia miatomboka amin'ny teny hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Jesosy no miteny manoloana ny mpianatra. Ny teny hoe aza malahelo no setriny ny hoe minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ho setriny hoe aza malahelo dia atolotry Jesosy ireo mpianan'ireo ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra sy amin'ny lay mampahiry azy. Inona no nahatonga alahelo teo amin'ny mpianatra? Tsy hafa fa ny fisarahan' Jesosy aminy. Fisarahany. Ary io ny fanambarany hoe vetivety foana dia tsy ahita atsony ianareo. Fa vetivety foana indray dia ahita ianareo. Io zany dia nilazany Jesosy ny aminy hoe hafatesany. Ary andro vitsy, hatelon'andro, dia hahita azy indray ireo. Ary zany fahitan'ny mpianatra an' Jesosy nitsangana ho velona izany, dia izany indrindra no antony izao hoe aza malahelo ny fonareo. Tsy misy tokony toerana
haniriany na hipetrahany zany alahelo zany eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Zany alahelo zany mantsy dia mampalemy ary mahafaty zany. Fa ny finoana na ny fahatokinan'Andriamanitra kosa no itoerantsika amin'ny faherezana ary mahavelona atsika. Izany no kendren'Andriamanitra, kendren'i Jesosy raha manolotra izao teniny izao ho antsika izy. Maro tokoa mantsy ry havana ny zavatra mampalahelo ny fotsika, ny fanahintsika eto amin'ity fiainana ity. Eto zao dia hitantsika hoe ny fisarahana, na fisarahana vetivety io, na fisarahana ela io, dia mampalahelo ny fotsika izany. Isan'izany koa ny fahafatesan'ny havana malala, ny fahaverezan'ny fananana, ny fahaverezan'ny asa, ny zavatra maro samihafa mety mampitaintaina sy mety mampitondra faisana antsika, miteraka alahelo avokoa zany. Fa zay mampiteraka alahelo koa dia ny ota atsika dia mampiteraka alahelo zany. Ary zavatra zay tokony hoentina eo amin'i Jesosy zany, ka ilazany hoe aza malahelo. Zany dia midika fa Jesosy Kristy no hamafa ny ranomaso rehetra, hamafa zay rehetra mety mampanaintaina ka miteraka alahelo ao amin'ny fo sy ny fanahintsika. Fa ny fo matoky an'Andriamanitra, zany no mahafaka ny alahelontsika. Ny fo matoky an'Andriamanitra no mahafaka ny alahelontsika. Voaroka ao anatin'ny fotsika zany alahelo zany. Raha mameno ny fotsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Raha izany fiombonana masina amin'ny trinité masina izany no mameno ny fotsika, dia miala miaraka amin'izay ny alahelo, ny ota sy ny zavatra maro samihafa mitambesatra ao amin'ny fotsika ao. Ankoatra izany dia mbola manana balsame na fanafody ho an'ny alahelo, ny alahelon'ny mpianatra Jesosy, amin'ny ilazany fa ny ray dia manana trano misy fitoerana maro, ary Jesosy no mamboatra izany ho an'ny mpanaraka azy. Ho an'ny mpianatra dia tokony hanana fiononana avy amin'izany tenin' Jesosy izany, satria azo antoka ilay mpamboatra ny toerana ho azy, ary azo antoka ilay tompony zany trano zany, dia ny ray zany. Azo antoka zany, arak'izany dia tena fampiononana feno ho an'ny mpianatra ny tenin' Jesosy. Raha ny contexte na ny tontolo misy an'ity toko 4 ity ry havana, ny jaona toko 4 zany, dia manodidina na miodidina ny azo fijaliana izany fanambaran'i Jesosy izany. Koa ny toerana zay amboarin'i Jesosy ho atsika dia eo amin'ny azo fijaliana. Mety hoe mieritreritra isika hoe ilay toerana any an-danitra, fa izao amin'izay atongavana any amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny azo fijaliana zany. Arak'izany dia toerana zay amboarin'i Jesosy ho atsika dia eo amin'ny azo fijaliana, satria eo no mahafaka ny alahelo rehetra. Raha alahelo tsy hoentina eo amin'ny azo fijaliana dia alahelo mitapikitra mandrakizay zany. Ny fanaintaina ny halo zany ny fahafatesana, ny tahotra ny helo dia eo amin'izany azo fijalian'i Jesosy izany. Zany no afaka ny alahelontsika, zany no afaka ny fanaintainana zavatra maro samihafa zay mampatahotra antsika. Ny otantsika no mampikatona ny lanitra ary nampisokatra ny elo, fa ny fanavotana vitan'i Jesosy kosa no nanokatra indray zany lanitra izany ho antsika, ary mahazo manatona ny seza fiandrianan'ny voninahiny isika. Azo antoka tokoa ny tenin'i Jesosy amin'izany fa Jesosy manokatra ny lanitra, arak'izay fanambarany epistily ho an'ny Hebreo hoe niakatra ao an-danitra, na hoe namaky teo amin'ny lanitra. Arak'izany dia ny lanitra no sokafany ho atsika mba ho fonena atsika, kanefa eo amin'izany azo fijalian'i Jesosy izany no isokafany izany lanitra izany ho antsika.
Fa raha tsy misy ny azo fijaliana, raha tsy misy ny fampihavanana, tsy misy lanitra misokatra ho antsika izany. Ary izany indrindra ary ny mbola hanamafisan'i Jesosy eo amin'ny andinin'ny 9 manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izany no mahamarina no hoe tsy maintsy mamaky eo amin'ny Jesosy, tsy maintsy mandalo eo amin'ny Jesosy, izay rehetra te ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ambaran'i Jesosy eto amin'ny hoe izaho no, amin'ny teny fampiasa amin'ny fandiniana ny soratra masina dia ny hoe ego eimi. Izany dia manambara zava-dehibe momba ny Jesosy. Jesosy no manambara izany amin'ny maha-Andriamanitra azy, tahaka n'Andriamanitra izay niteny tao amin'ny testamenta taloha manao hoe izaho izay izy. Dia eto izy no miteny hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misy fiteny manao hoe ny lalana rehetra dia makany Roma avokoa. Sika dia mety efa nahare izany ary mety mpampiasa an'izany. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra izay rentsika eto androany dia tsy marina izany. Tsy marina izany satria nahoana? Tokana ny lalana dia Jesosy izany. Raha milaza Jesosy hoe izaho no lalana, dia midika izany fa izy no hany lalana tokana makany amin'ny ray. Tsy misy makany amin'ny ray, tsy misy afaka makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana. Ny lalana izay ambara eto dia lalana izorana, lalana avy amin'ny toerana ray ho amin'ny toerana iray kosa. Izany hoe raha Jesosy no manambara fa lalana, dia lalana ialantsika ho amin'izay mety hoe tontolon'ny fahafatesana, ho amin'ny tontolon'ny fiainana, ho amin'ny izay tontolo izay nisian'ny ota, ho amin'izay fahamasinana sy tsy fisian'ny ota izany. Fa izao amin'izay toerana misy atsika ialantsika, satria eto amin'ity tany ity sika dia trano lay ihany ny tranontsika, fa lay maharitra mandrakizay kosa dia ao amin'ny ray. Ka miala avy amin'ny trano lay isika ho amin'ny trano maharitra mandrakizay. Izany no mahalalana an'i Jesosy. Lalana izorana izay rehetra mino hakamy famonjena Jesosy. Izay tsy manana an'i Jesosy na tsy mizotra eo aminy dia sady ho diso lalana amin'izao fiainana izao, ny tsy ho tonga amin'ilay tranonamboarina ho an'izay tian'i Jesosy. Izao no voalaza ny ohabolana 412 andininy 12. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina ho any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Izany tenin'Andriamanitra izany no manambara amintsika fa lalana tokana no lalana mahitsy, lalana makao amin'ny fiainana dia Jesosy Kristy. Ny lalana ankoatran'izay, lalana mivarina ho amin'ny fahafatesana, lalana ho varina makany amin'ny fahaverezana. Amin'Andriamanitra ny Jesosy dia afaka manome ho anao, afaka manome ho an'izay manaraka azy ny fahamarinana sy ny fiainana izy. Ny fahamarinana izay lazainy eto dia amin'ny teny Grika manao hoe aletheia. Izany dia midika hoe marina na fahamarinana, izay azo adika manao hoe mahatoky, tsy mamitaka. Izany toetra mahatoky sy tsy mamitaka izany dia toetra n'Andriamanitra, ary toetra n'Andriamanitra ny tsy mitsoaka amin'ny toky izay nomeny ho an'ny olom-bofidiny. Azontsika raisina ohatra ny voalazan'ny Genesis 4:20 andininy 7 manao hoe isaorana ane Jehova Andriamanitra Abrahama tompoko, izay tsy nanaisotra ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko. Fa izao dia no tantanan'i Jehova teny an-dalana ho aty an-tranony havan'ny tompoko. Tenin'ilay mpanompon'ny Abrahama izany, izay ny voahiraka hakavady ho an'ny saka any amin'ny tanindrazan'i Abrahama. Ary rehefa marina teo amin'ny fiainany, ilay voalazan'ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Abrahama,
Zany hoe Abrahama nanao teny faminaniana amin'izay atondiany ity mpanompony ity dia hitany fa mahatoky lay Andriamanitra izay nilaza. Marina ny teny izay nambarany Jehovah Andriamanitra arak'izany. Lay Andriamanitra mahatoky, lay Andriamanitra izay tsy mamitaka, izany no milaza amintsika androany fa manome ny fahamarinana ary milaza ny marina amintsika. Ny teny izay lazaina hoe fahamarinana tokoa dia azo adikany hoe tena izy ary mifanohitra amin'ny lainga. Ny lainga na ny sandoka dia azo lazaina hoe pseudo. Ary izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:1-5. Koa isoro ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Arak'izany dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba handeha amin'izany fahamarinana izany ary koa ho mahatoky nefa koa handala ny tena izy. Tsy misy hafariavana afa-tsy Jesosy no lay tena izy. Izy no lay tena izay atolotr'Andriamanitra dia tsy mba saritsariny fa lay tena izy. Ny famonjena izay atolony dia tena izy, marina izany. Ny lalana izay hitondrany antsika dia tena izy, marina izany. Ary ny fiainana izay omeny antsika dia fiainana tena izy fa tsy saritsary-piainana na fiainana sandoka. Izany no atolotry Jesosy ho an'ny mpanaraka azy. Ary azo adika ihany koa hoe tsy azo lavina izany marina izay lazainy eto izany. Izao voalaza ny Romanina 2:2. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia lay fitsaran'Andriamanitra dia tsy mba mitanila fa tena marina ny fitsarana ary tsy azo lavina ny didi-pitsarana izay avoakan'Andriamanitra. Fa amin'ity anio ty Andriamanitra izay te hanamarina antsika koa, izay te hampitoetra antsika amin'ny fahamarinana, dia manondro fa Jesosy no marina. Jesosy no afaka ihany koa miady ho antsika amin'izay mety ho tsy fahamarinana, hanavao ny fiainantsika arak'izany. Ary io koa no amafisiny ny amin'ny hoe manolotra fiainana feno ho anao Jesosy. Araka ny maha hoe izao no fiainana ho Jesosy. Arak'izay voalaza teo, izy no tena fiainana, izy no hany fiainana, fa ny fiainana ankoatrany dia sandoka ary fahafatesana, izany no zava-misy. Ny dikany hoe fiainana izay ambarany teny eto dia ny hoe fototry ny aina, fototry ny fahavelomana, fototry ny fisiana. Tsy misy isika raha tsy eo ny fiainana. Maty isika raha tsy eo ny tena fiainana. Jesosy ilay Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Hoy ny Jaona voalohany 5:2. Kristy izay nandray fiainana avy tamin'ny ray no manolotra fiainana ihany koa ho antsika ry havana. Araka izay ambarany Jaona 5:2. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Izany teny izany dia midika amintsika fa Jesosy nandray fiainana avy amin'ny ray, ary izany no hanana ny fiainana mandrakizay atolotra ho anao. Ary izany no mahatonga azy hoe izao no fiainana, satria izy nanana fiainana avy amin'ny ray araka izay maha-Andriamanitra azy, ary ray fiainana amin'ny ray izy. Arak'izany isika izay nandray an Jesosy dia ilazany Jesosy koa fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Araka ny izay voalazany Jaona 5:2. Tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Ry havana malala, Andriamanitra dia nisahirana nitady atsika tao amin'izany onaonany fahafatesana izany, tao amin'izany onaonany fahaverezana izany.
anolora ny fiainana ho antsika. Ary teo amin'ny batisa no nanaovan'Andriamanitra izany. Ny batisa dia tsy hafa fa fandraisantsika feno ny vokatsoan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy. Ao ny tanan'Andriamanitra no mitsotra amintsika, mandray antsika hahazoantsika fiainana. Fa raha tsy ny tanan'Andriamanitra no mitsotra amintsika, dia ao anatin'izany fahaverezana sy fahafatesana mandrakizay izany hatrany isika. Ny mahafiainana an' Jesosy koa ary, dia izy manome aim-baovao ho antsika, ary mbola hanangana antsika koa amin'ny andro farany. Izany no Jesosy izay mampahery anao, izany no Jesosy izay mampitaka anao. Ka ho Jesosy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Dia ho Jesosy, mino izany va ianao? Ino izany tenin'Andriamanitra izany? Fa marina izany, azo antoka izany, tsy misy tomika izany, ary tanteraka eo amin'ny fiainanao. Inona ary no mampalahelo anao? Inona no mampitanondrika anao? Inona izay mahatonga anao hiravoravo tanana? Jesosy ilay mpampionona tsara ho anao. Izy no mijoro eo anoloanao. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika ny fampiononana mandrakizay sy ny fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fotsikany sy ampahery antsika amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra izay ataontsika. Araka ny Tesalonianina 2:2-5. Minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Asan'ny Apôstôly 5:1-3. Ry havana malala, tsy manary ny olona izay natsony Andriamanitra, fa mampahery azy, manasitrana azy, mamela heloka azy, ary mampitsangana azy. Izany no ataon'i Jesosy, satria rehefa tia azy izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Tsy mamela azy ho faty ny finoany, tsy mamela azy hiravoravo tanana, na sanatria hiemotra amin'ny fanarahana an' Jesosy. Sanatria izany, tsy hanao amin'izany aminao Jesosy, fa tia anao izy, ary izy efa nanolotra ny ainy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, ary tiany hitoetra amin'ny fiainan'ny voavonjy anao. Tsy haniry zavatra hafa ary isika, ary tsy hitady fiadanana sy fahasambarana ivelan'i Jesosy. Aoka hitoetra tsara ao amin'izay efa nanafahany Jesosy atsika sy nanomezany atsika ny fanafahana arak'izany. Mitoera ary aoka ho hitoetra amin'ny fahatokiana sy ny fisaorana azy isika. Ary aoka hiravoravo amin'ny fahasoavany famonjeny mandrapahatsara atsika ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fahatanterahana ao amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny Fanahy Masina ho aminareo rehetra ny Amen.